Ny fiarah-miasa moa zany a raha ohatra raha nijerena hatramin'ny ela dia tokony misy izay fiarah-miasa zay kanefa moa ny fotoana tsy dia hoe azo amboarina moramora fa tanteraka izy ty amin'izao fotoana izao a vita ny signaturen'ny convention ka ny zavatra irina fotsiny dia hoe ny NPF mba ho lasa INPF vaovao ny NPF hatramin'izay a satria raha ohatra ka 27 taona ny siny NPF dia izao angamba ataoko hoe fotoana anankiray indray iverenan'izany hoe mampisana atao hoe azan'ny NPF eto amin'ity firenena Madagasikara ty fanindra ny faritra régional anatin'ny Afrika na Océan Indien mba hiverina amin'izay lafin'izay ny ty Madagasikara NPF INPF dia irina fa mba hitona zava-baovao ny fiarah-miasa miaraka amin'ny rado éducation dia izay ngamba nataoko hoe zavatra irinay ary ny tadiavinay hatramin'izay na ny mpiasa zany ny mpampianatra zany mba hiverenan'izay hoe INPF ivelabelatra kokoa amin'ny lafiny tsaratsara kokoa na ny fianarana moa dia mbola mitoy ihany moa zany fianarana ato amin'ny fa ny zavatra ilaina zany dia mba hoe hivelatra amin'ny lafiny internationalisation amin'ny lafiny norme ny standard rehetra zay misy eto ty firenena zao tontolo zao ty dia mba misy kokoa ny fivoahana amin'ny lafin'izay azahoana reo ankizy malagasy fitokisana satria maro ny zavatra teto Madagasikara za tsy teny hoe orinasa lehibe efa fantatsika rehetra ny tantaran'izany hoe Sri Lankais manao soudure eto amin'ity tany amin'ny tao Ambatovy tany amin'ity même kanefa misy nefa ivitoerana anankiray national tsy nijerena anomana an'izany tanora malagasy zany mandray an'izany asa zany ka raha ohatra amin'izao fotoana izao tonga zay zavatra zay dia ataoko amba fa fotoanan'izao ahafana mikolokolo manomana ny hoaviny ny Madagasikara amin'ireo tanora zay misonitra zay iankinany ny hoaviny ty Madagasikara ty misy karazana anakoa zany no azo resana toy natao hoe formation initiale dia misy natao hoe formation continue formation initiale dia misy manomana natao hoe brevet technicien supérieur zay miainga avy any amin'ny baccalauréat zay diplôme eto Madagasikara zany io diplôme national dia roa taonany faharetan'ny fianarana dia filière anakefatra misy azy mécanique automobile mécanique industrielle et maintenance industrielle dia ny électronique électricité informatique industrielle ary ny finance et comptabilité sika hoe efa atao tonga any amin'ny 40 métier no azo hofanina atao amin'ny NPF fa io kosa nefa dia karazana hoe formation modulaire no anaovana azy amin'izay fotoana izay arakaraka ny filany zay mangataka iny indray dia manomboka eo amin'ny fananana ny brevet BEPC no afaka miditra niveau 3e zany no afaka manaraka ny formation voie de concours ny miditra manao BTS dia misy testa kely amin'izy ireo miditra manao formation continue